amin'ny anaran'ray zanaka ary fanamasina. Amen. Alatsinainy 24 aprily 2024. Fitompom-pivavahana tarihan'ny SVK sy ny sampana fivoazana. Loha hevitra banjintsika androany dia ny zavatra manova zavatra, mivavaka manova zavatra. Araka ny andinin-tsoratra masina izay hita ao amin'ny Luka 7:20 manao hoe: ary Jesosy nanao fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Riava malala ao amin'ny tompo. Ho an'izay malala rehetra, ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndeha hiara hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny famakiana salamo 430 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa vita izany dia ataontsika ny laharan-kira 4 mamy ny fitianao ary aorianan'izany dia ny vavaka. Amaky ny salamo 430 ary tsika. Izao. Amin'ny anaran'ny Tompo. Hisaotra ny Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah nirehirehiny fanahy, ary izany no mpandifotra ka ho faly. Miarahaba mankalazan'i Jehovah amiko, ary ao kiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho, dia namaly ahy izy ka nanafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo kamiramirana sady tsy mangay an-tavana. Ity olo-mandry ity ny antso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Nianjerin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Andramaka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mitoky. Amen.
sy midera sy mankalasanao izay Andriamanitra tokonay noho ny famindramponao ka no tantananao sy nytombinao izay ka tonga eto amin'ity trano izay entinay manompo anao ity. Misaotra noho ny amin'izao herinandro masina nomenao anay izao. Misaotra tamin'ny fitiavan-dehibe izay nataonao taminay ka nanomezanao anay ny zanaka malalanao dia Jesosy Kristy Tompo mba ho famonjena sy fanavotana anay. Manoloan'izany fitiavanao izany nefa Tompo dia mahatsapa fa tsy tanteraka izany. Isan'andro dia manota aminao izay na ny teny, na ny vava, na ny fihetsika, na ny fijery. Mifona rery Tompo mandrafo aminay ary mamelany koa. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao masina izay taritarana anay, anarahanay ny lalan'ny azon'ny fijalianao dia izay nieretanao ny mafy sy ny mangidy indrindra Tompo, ary mba hiainanay izany Tompo izao andro amin'izao herinandro masina izao, mba hahafahanay mandiny tena dia tahiro sy hamasino izao fotoana izao mba voninahitra ao izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no angatana izany. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Velomin'ny mitsanganana mpanompon'Andriamanitra amaky teny sy vavaka dia ataontsika ny hira fahasivifolo amby zato andiny voalohany ry fanahy mpanazava. Mandritra izany dia hiakatra ireo tontolon'anjara. Aoka mba ho fantatra mazava izay holazain'ny teninao izay tiany ambara aminay androany. Misaotra anao izay satria mbola nomenao anay ny ity herinandro ity, izay herinandro masina ahafahanay hibebaka, hiverina eo akaikinao. Misaotra anao koa izay satria efa namelanelika ianao. Ankehitriny Ra Jesosy dia irao fanahy masinao hanadio ny fonay, hanazava ny sainay mba hahaizanay mandray ny teninao. Dia izany vavaka izany no asandratray dia ho anao ireny ihany. Amen. Amaky ny filazantsara izay voalahatra anio isika araka ny filazantsara Luka toko 7:1 ka hatramin'ny 2:10 ary nivakina ny fanesy izany ny tapany voalohany 9 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy milaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena maso olona, ary
nisy mpitondratena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azaho sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fa ndrao avy mandrakariva izy ka ampasositra ary hoy ny tompo ino izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olombofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitarehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Toizatsika amin'ny andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingaviany hafa. Nisy roalahy niakatra tao an-kianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka mitokana hoe Andriamanitra, misaotranao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka ny mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony fahafolon-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe Andriamanitra, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nao amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Dia mbola toizatsika ny famakiana teny Soramasina toko amin'ny Lioka 8:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 8:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny fa raha nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo akeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza nantonay ary aza rarana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa na zovy no niandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Dia mbola ho toizatsika hatrany ny vaky-teny andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko hantovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajandra ainao sy ny reninao. Ary kosa izy, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao. Amidio ny fanananao rehetra ka zarao ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy manaraha. Ary rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva mivody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe izay indray moa no azo vonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro
izahay efa nahafo izay neto anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Dia mbola hotoizantsika izany teny izany amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe indro miakatra ho amin'ny Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona, fa atolotra ho amin'ny jentilisa izy dia ataony fiomezana sy hisetrasetrany sy hororany ary hokapohiny sy hovonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy, nefa tsy nisy azony akory izay teny izany teny izany ka dia tsy fantany izay ny olazainy fa nafenina taminy izany teny izany. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina Lioka 20 maitomboka amin'ny andininy fa 7 hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo ambony-dalana. Ary raha nandreny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe inona izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy amin'ny Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy ny lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davida, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanak'i Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoe teo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mby akaiky izy dia nanantona azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, tompoko ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahiratra ny masonao, ny finoanao no nahavonjenao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalazan'Andriamanitra ary nivoaka rehetra raha nahita dia niderin'Andriamanitra. Ray masonao manomasina ny amin'ny famarinana, ny teninao famarinana. Amen. Zao dia tonga eo amin'ny fotoana hitondran'ny mpanoton'Andriamanitra ny afatra. Vavaka siketo. Ry Andriamanitra io, misotro satria manoloana anay ianao. Ianao ilay Andriamanitra tompo sady mpamonjy. Indreto ny mpanomponao, mangeta hitanao. Mitenena aminay araka ny fombanao ary hampangino izay rehetra tsy ankasitranao aty anatinay.
misaotra tompo amen. Ry havana malala amin'ny tompo dia mbola faly miara-bantsika rehetra natratra nyzao andro voalohany amin'ny herinandro masina eto amin'ny fiangonantsika izao. Fotoana manokana zay iraisan'ny SVK sy ny fifoazana. Raha jerentsika ny lohahevitra dia manao hoe vavaka manova zavatra. Inona moa no tena tiana ambara eo amin'ny fotoana andiny atentsika amin'izao zavatra iainantsika izao amin'izao fotoana voalohany izao. Raha milaza vavaka isika ao an-tsaintsika matetika ny hoe fangatahana izany, ao an-tsaintsika ny hoe fangatahana vonjy izany, fa raha ny marina ny vavaka dia resaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Izany hoe misy toko-telo ao anatin'izay vavaka izay. Ilay mpangataka, raha izay ny ilazantsika azy, na ilay interlocuteur an'Andriamanitra, Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary ny resaka ifanaovana. Ao anatin'izay izany dia raha miteny isika hoe vavaka manova zavatra dia ny fanahy masina mitaridalana antsika. Inona ny tian'Andriamanitra haseho amin'izany amiko izay manoloana an'Andriamanitra, ny fomba mampanao tokony ankasitrahan'ilay Andriamanitra izay manoloana ary inona ny tian'Andriamanitra ho fantatro mahakasika an'io Andriamanitra io. Lioka 7:20 no anjarantsika androany. Raha dinihana lava ihany ilay teksta nefa asa isika, fa raha lava ny resaka, izany hoe miditra somary amin'ny antsipiriany, dia mety mora azo kokoa ny tiana ambara. Raha ohatra zao tsika tamin'ny anatra manao filozofia ohatra, ino tena hoe azo aisina ohatra akaiky, matetika teny kely fotsiny frazy ray na roa dia eo ianao zany no miatrika an'ilay laza adina. Dia tamin'izany misy hoe hors sujet vao mivoaka fotsiny dia efa inona loatra zao dia hors sujet zany fa tokony zao le izy. Dia misaotra tompontsika fa tokony manontolo meny antsika androany andraisantsika hafatra amin'izany hoe vavaka resaka ifanaovana amin'Andriamanitra zany. Zavatra voalohany ry havana dia izao hoe raha miresaka ny Lioka 9:20 tsika manomboka amin'ny 7 misy fampianarana amin'ny alalana fanoharana ary misy asa ataon'i Jesosy manokana ao anatin'izany ihany koa. Izany hoe tena mpampianatra tsara eo Andriamanitra io, fa mba azahoany miaino azy ny zavatra tiana ambara dia amin'ny alalan'ny ohatra na illustration ozy tsika, na koa amin'ny zavatra tao izay hitany mason'ny olona. Izany hoe midina ilay fahendren'Andriamanitra midina azahoantsika miaona amin'izany fahendren'Andriamanitra izany araky ny toerana izay misy atsika. Raha mandinikitsika amin'ny Lioka 9:20 dia ny zavatra voalohany lazain'ny tompo dia ny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka na tsy kivy. Avy amin'ny alalan'izany namoahana amin'ny fanoharana izay henontsika teo. Henontsika tsara ny zavatra mitranga andanina izay voalazako teo. Misy zany ilay atao hoe mpitondra-teny, misy ny antony vavaka izay resaka dia ny fitadiavany rariny eo amin'izay miatra aminy, ary misy ilay andanina dia tsy iza fa ilay mpitsara izay afaka manome fahafampo azy amin'ny zavatra tedavina. Mametraka antsika sahady Jesosy eto fa iza isika izay manatrika an'io Andriamanitra io raha izay inona no hitintsika eo anatrehany ary ahoana ny azahoantsika mahafantatra na hoe mahalala an'ilay Andriamanitra izay andraisantsika azy izay atontsika io. Dia raha jerena amin'io teksta voalohany io fotsiny dia hoe Davida sy Goliaty nahoana, satria
aizako mpitondra tena ve nefa any amin'ny resaka fitsarana no ipetrahan'ny olana ary lay mpitsara koa amin'io a mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra raha marina da atao hoe corrompu raha izay no mety azoazotsika kaikikaiky kokoa zany hoe zay mahavita manolonolotra be mety azo ny rariny na arak'izay tiany atao ny zavatra nitranga nefa dia zao hoe tsy nanaiky mihitsy mpitondra teny io fa nitolona ambavaka resaka ny resantsika tena niezaka tsy nanaiky lembenana fa tonga foana tao amin'ilay mpitsara momba ny fitakiana ny zony dia ny hafarany a hitantsika ihany hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho ilay mpitsara na koa satria manahirana izy noho izay fotsiny manelingelina fa izy dia tonga aty foana izy dia omeko rariny any izy afatra voalohany tiany tompo ampitaina dia ny hoe eno izy izay lazainy ilay mpitsara tsy marina fa io Andriamanitra io Andriamanitra aveo izy tsy hanome rariny olom-boafidiny izay tarena amin'ny andro amanalina ary hitaredretra ve izy zany hoe mametraka sady Andriamanitra izy Andriamanitra aminao zay ny tiany apetraka sady raha zanaka ireo raha olom-boafidin'Andriamanitra ianao dia tadidio fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao zay no ny voalohany na manahoana toetranao sy ny fombanao dia hoe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny voariny indrindra fa ny olony izay nataony araky ny endriny ary ny tsoahany voalohany tamin'izany dia ny hoe mila faharetana ny vavaka ny resaka raha ny marina dia hoe tokony tsy hitsahatra ny vavaka satria resaka ifanaovanao amin'Andriamanitra tsy misaraka amin'Andriamanitra ianao raha vao misaraka amin'Andriamanitra ianao dia misy elanelana dia tsy mitoetra arak'izay intsony ilay hoe izy eo anatrehanao izy Andriamanitra io arak'izay nolazainy tompo teto dia milaza izy fa izy no tompo ary olom-boafidy ny isika eo anatrehan'izay voalaza teo itsika izay manantona ny tompo ny toetra mampomba ny zavatra hititsika eo aminy ilay Andriamanitra zay izy no maneho azy amintsika tsy tsika nanakatra azy Jesosy zao no manambara mazava hoe eo amin'io teksta io tsika tsy miala eo tsika Luka 3:20 hoe iza io Andriamanitra io dia hoe zay mihitsy hoe Andriamanitra manome rariny olom-boafidin'Andriamanitra isika toko zay voalohany indrindra eo anatrehan'izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra mampitandrina nefa ny tompo midina kely amin'izay tsika zay akatsika n'izay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra iza isika ahoana ny an'Andriamanitra ny tenany eo amin'ny teksta dia nilaza izy ny amin'ny fanoharana ny amin'ny fariseo sy ny mpamoretra fantatsika tsara eo dia ny ray voalohany ny fariseo hitantsika teo ny zavatra nitranga iza dia zao dia misaotra anao fa tsy mba tahaka anitsy tsy mba tahaka ny roa fa dia vitako ny anjara takina amiko raha zay nataontsika kapobeny fa ilay faharoa kosa dia zao tsy mba sahakory na ny andrandra ny jeran'Andriamanitra ary tsy nanatona teny lavitreny fa ny vavaka nataony kosa dia tsotra hoe Andriamanitra mandra foankio mpanota dia ny afatry ny toko moa tamin'izay dia ny hoe ho ahetry ny manandra tena ary ny manetry tena asandratra iza nomena rariny ary zay no lesona faharoa indray hoentitsika androany raha manantona ny tompo isika riavana fandinihan-tena izao herinandro masina izao fomba toetra manahoana ny anatonana an'Andriamanitra fa ny zavatra tsy tantin'Andriamanitra indrindra dia ny fiavonavonana zay ny toetra anankiray tena tsy tian'Andriamanitra sy ny fanamarena tena zay ny raisitsika avy hatrany amin'io tapany faharoa io raha manatona an'Andriamanitra ianao riavana dia zao en tant que inona ianao amin'ny mahinona anao nanatonanao an'Andriamanitra dia mazava ny valiten'ny Jesosy amin'ny mahampanota zay ny azahoanao manatona an'Andriamanitra fa tsy manatona an'Andriamanitra akoatr'izay ianao asoa ihany fa nekeny zany satria zay ny antony natongavany amonjy atsika ananantsika fiainana ao aminy midina kely amin'izay tsika momba ny nitondrana ny zazakely eo amin'i Jesosy hitantsika tsara ny tantara
nisy nitondra ny olona nanodidina azy teo zany nitondra zaza mba hotendreno izy izy fa raha nahita ny mpianatra dia nandrara azy dia haitsika loatra le tenin'ny tompo manao hoe avelon zaza anatonary zararana fa nto azy ny fanjakan'andriamanitra nazovo no tsy handray ny fanjakan'andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy hotafiditra aminy akory. Misy toetra tian'andriamanitra hainantsika teo aloha ary mbola mitohy izany eto amin'ity tapany mahakasika ny zazakely ity. Ny fanatonantsika an'andriamanitra tompo dia amin'ny fotsotra amin'ny fofeo fahatokiny zay ihany esory zay zavatra rehetra manelongelona zay everinao zava-dehibe ao amin'ny sainao na mety fahaizana na fahalalana na fahendrena araka ny maha-olombelona fa ny tiany tompo anatonana azy dia zao hoe fo tsy misy nininona anao fa tsy fenona zavatra hafa mba azahoany tompo miditra ao mba azahoany tompo miainao zay lesona anankiray io manaraka etotsika raha miatrika ny tompo isika dia zao foany zay rehetra eritreretinao ao anatin'ny fonao ao na avesaranao inonao na inona fa tsy misy ny vida ozy izy ny mpandinika asa aloha zay mety ho famarina ny fahamitsika kosa dia hoe Andriamanitra no tiantsika hitoetra ao dikan'izay manantona azy amin'ny fotsotra. Vavaka resaka dia nisy mpanapana anankiray ozy izy nanontany an'i Jesosy zany hoe mpampianatra tsara inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Dia Jesosy moa zany namaly hoe nahoana ao no ataonao tsara ozy fa tsy misy tsara ozy afa-tsiray ihany dia Andriamanitra. Dia fantatrao didy dia ny tany sain'ny tompo teo zany ozy izy efa vitako hatry ny fony ao mbola kely. Dia zao ny zavatra mba mahagaga ry havana amintsika olombelona ny zavatra vitatsika na ananatsika zay no mandeha aloha zao fa ny zavatra anankiray namperitreritra raha mandinika an'io texte etsika dia zao hoe zavatra ray loha nefa zay tena tiany Jesosy nidirana teo amin'ny fiainan'ity mpanakarena anankiray ity zavatra ray loha ihany. Raha olona hafa zao no teo angamba dia hoe tena bravo mendrika ho azy ny fanjakan'ny lanitra vitany daholo zay lazay lalàna sy ny sisa fa izao kosa amin'ny tompo dia hoe inona no mbola manakana antsika tsy ahafahantsika miaona miray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka izany dia mazava ho azy fa misy zavatra tao amin'ny fony tao zay tsy foiny ary nokitian'Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny zavatra tao hitany maso no azahoantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra mijery ny fon'ny olona. Fantatry ny olona rehetra nefa manakareny io mpanapaka io fantatry ny olona nefa fa raha amin'ny maha-olombelona dia tsisy tahaka azy tsisy afaka nyteny mihitsy hoe inona mety ho tsinona fa izao kosa Andriamanitra dia miteny amintsika fa Andriamanitra mitady antsika anatona azy amin'ny fotsika manontolo izy no larana voalohany raha izay no tiana ho resahana eo amin'io tapany manaraka eo io. Raha mbola tsy larana voalohany aminao Andriamanitra dia manateny aminao izy soa ihany fa mbola herinandro masintsika azahoantsika tena mieritreritra ny tenantsika ary ny zavatra anankiray lehibe indrindra manakana antsika tsy ho ambony amin'ny zavatra rehetra io Andriamanitra io dia ny zavatra eto amin'ity tany ity ny zavatra materielina zany zay iainantsika. Mety ho vola io voalaza teo mpanakarena fa amin'ny vola ny voalaza teo fa amin'ny tsika rehetra itsika ny mahalala inona amin'izao zavatra iainana eto amin'ity tany fandalovana ity no mety mbola ambony amintsika no io Andriamanitra io fa io Andriamanitra io mijery ny vosiny fo izy ary sarobidy eo anatrehany zay mba hanana fankasitrahana eo anatrehantsika dia zao tsy misalasala izy miteny hoe misy zavatra tsy ampy aho soa ihany fa mbola amin'izao fotoana izao andrenesantsika n'izany tenyny tompo izany hoe mbola misy zavatra tiany amboarina ao amintsika tsirairay zay tsika tsirairay avy raha manaiky ny asan'ny fanahy masina no anambarany tompo
zay zavatra tsy tantiny ao amin'ny fotsika ao, zay zavatra mbola mety manimbatsembana tsy azahoantsika mahazo an'izay hoe firaisana tanteraka ao amin'ny tompo izay. Dia mitsambikina kelyntsika efa nazatra antsika ary efa lalaovina teto ny momba ny lehilahy jamba tao akaiky ny Jeriko. Voalaza teo moa zany raha amin'ny ankapobeny dia ny hoe mila faharetana ny vavaka. Nefa raha mandinika tsara tsika mbola misy zavatra anankiray faharoa tena ngeza be ao dia ny hoe faharetana ny vavaka amin'ny finoana. Zay zao nataon'ilay mpitondra tena fantany mihitsy hoe izy ny olona tonony, fantany hoe manana ny zavatra ilainy amin'ny besoin zay mahazo azy izy. Dia zay koa no idirantsika eto amin'ity lehilahy teraka jamba ity ny any tena hoe ngeza be raisitsika ao dia zay hoe jamba io lehilahy io feo no eniny nefa izany no vao maika nanosika azy hanantony an'izao lazaina ho zanaky Davida izao. Ary zay ny terme nampiasainy, zay no nilazany an'ilay Jesosy hoe ry zanaky Davida, zany hoe tena taranaky ny nofidian'Andriamanitra ho Mesia hamonjy ny olona. Zay ny tena dikany hoe ry zanaky Davida arak'izay voalazany eo dia ny famondrapo fantan'le olona na tsy hita masony azy. Zay tena mahagaga hoe izakay io antonony io. Ary zay ny tena nanisika azy hitarainy. Betsaka ny sakana teo tsy iverenantsika zay, fa amin'izay fihetsotsika n'Andriamanitra zay misy foana ny sakana. Raisitsika mivavaka zany misy foana ny sakana io. Ny sakana io na avy amintsika na avy amin'ny manodidina, arak'ilay voalaza eto zao, na ny olona aza dia apetraha ianao fa tsy aza mitabataba ianao. Ny olona mila kalma. Ny olona vao hiditra ny tanàna ianao mikikika manahirana ny mpampianatra dia hitantsika amin'izay hoe amin'ny alalan'izany atao hoe finoana zany nanatona ny tompo. Ary fantan'le natona izy atao fa inona ny tianao ataoko izy tsy ny teny hoe zao na zao. Ny azy tonga dia tsotra be mihitsy mba hampahiratona ny maso. Fantany ny zavatra ilainy ary vitan'io Jesosy Kristy tompo io. Dia maro arak'izay voalaza teo ny zavatra tian'Andriamanitra mpianarana antsika amin'ny alalan'ny vavaka mba ho ankasitrahana eo anatrehantsika. Fa misy anankiray tena ngezabe izay lalovantsika amin'izao herinandro masina zao. Dia iza lay Jesosy, iza lay tompo ho lazainy amintsika androany. Dia nolazainy teo hoe indro izao izy hiakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra zay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Dia nolazainy teo hoe ampijaliany olona izy, oraly, ovinony, kapohany, nefa hitsangana izy. Ary eo ny tena zavatra lehibe raha mba fantatsika hoe iza ilay Andriamanitra tontsika zany, nambarany koa androany. Azahoantsika miray aminy, azahoantsika mankasitrahany eo anatreany. Dia zao hoe ilay tompontsika io tompoko dia io ilay nitondra ny tsy fahatanterantsika rehetra, nitondra zay tokony ho netitsika teo amin'ny hazo fijaliana mba azahoantsika anananjava amin'Andriamanitra isika. Zany hoe raha niteny teo ny tompo tsy niteny izy hoe za zao ka lazaiko aminareo fa zao zavatra hitranga, fa ny tena nambarany teny hoe arak'izay voalaza ny soratra masina. Zay manambara fa hoe io lay Mesia, io lay Mesia zay tonga ho antsika. Ary raha mandinika kely an'io teny io ary avana ny zavatra tena mitoetra ao anatin'ny fo dia ny Isaia 7:15 mba havakio rehefa any an-trano ny ahitanao an'izany ilazany mpaminany Isaia zany hoe iza io tompo io Jesosy io zay tena nitondra ny tsy fantanterahantsika rehetra mba azahoantsika velatra mpamonjena ao amin'ny tompo.
ary raha miresaka vavaka tsika matetika tsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba fantatsika moa inona tena tiana holazaina isaky manao vavaka dia mitodika amin'io azo fijaliana io. Zay ny dikany amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay zanakao ilay nomenao anay, ilay nofatsihana teo amin'ny azo fijaliana, ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana ho fampihavanana anay aminao. Amin'ny anaran'izany Jesosy zany no angatanay vavaka aminao Tompo. Misaotra ny tompontsika amin'izany. Mba firy amintsika re tompoko hoe isaky mivavaka no misaotra n'Andriamanitra noho ny amin'io Jesosy io zay tonga teto an-tany. Io ny tena maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zay azahoantsika ny zavatra rehetra. Ny fiainana dia fiainana manampy fiainana. Io lay Andriamanitra tonga nofo, mitafy nofo, nefa maty no ny fitiavana antsika, ny soloantsika ary natsangan'Andriamanitra ho fahamarinana. Farany io Andriamanitra io Jesosy eto amin'ity texte ity dia zao manoro-hevitra antsika izy. Manoro-hevitra antsika izy. Itsika ry havana na mialatsina miteny an'izao na tsy ampy kely na mihoatra kely. Zay tsika rehetrarehetra eo. Ny tiako lazaina dia zao raha miteny hoe tsy ampy kely raha namaky nanaraka tsara ny fampianarana teo tsika dia tetsika hoe inaka iny tsy ampy amintsika. Dia mba hangatao amin'ny Tompo mila fanetreten'Andriamanitra, mila olona tsy miavonavon'Andriamanitra ananatsika ve zany. Fotoana zao ry havana mba hangatao, mba tsy handalo fotsiny zao fotoana ny fandinihan-tena izao. Inona tompony tsy ampy ato amiko mba ho tanteraka ao aminao ary nolazaiko koa hoe na koa tsika misy kely dia arak'izay koa hoe misy zavatra mbola sakanao, mbola apetratsika ao amin'ny fotsika eo. Tian'Andriamanitra esorony zany androany. Raha zay fotsiny tadiditsika androany hoe za Jesosy sady misy kely no tsy ampy kely ka milanao vonjeo dia zay ny tena tian'Andriamanitra ho trapatsika androany, fa tsy misy olona tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny farany dia zao zavatra anankiray nampalahelo raha niresaka tamin'ilay mpanakarena Jesosy. Ny zavatra mahagaga ravina dia zao Jesosy mihitsy ny teny taminy hoe amidio fanananao omeo malahelo dia anana rakitra ny an-danitra ianao. Ary tsy nijanona teo ilay resaka avy anaraka fa tsy nanaraka izy tompoko, tsy nanaraka izy satria na dia tianana fiainana mandrakizay azy izy mbola zavatra hafa ny mbola atao anatin'ny fony sy ny eritreriny. Mety ahakasika atsika zany mety efa nataontsika azy zany ny antsony tompo amintsika isan'andro fa ositsika hoe mbola zao ny tokony no important ny fiainako zao. Fa androany mbola matondro vakina tamintsika io texte io mbola mipetraka io ry havana androany avy anaraka manao ahoana ny valitenitsika itsika ny mamaly azy. Ary farany dia zao hoe raha mijery an'ilay jamba isika ny zavatra tena mahafinaritra indrindra ry havana dia zao rehefa nahazo ny famonjena avy amin'Andriamanitra izy dia nideran'Andriamanitra izy. Firifiry ny olona no mahazo valim-bavaka na mahazo fanambinana amin'Andriamanitra no mahalala misaotra an'Andriamanitra. Firifiry raha mijery eo amin'io kapitolo 7 tsika misy eo ilay boka folona raha ihany koa ny veriny fa nakaizany hafa. Tena zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra ananatsika. Amin'Andriamanitra aloha vao makany amin'ny olona rehefa mieritreritra ny louange atao atao fiangonana marina fa misy ny groupe de louange mihira isika fa firy amintsika no misaotra an'Andriamanitra isaky miditra eto amin'ity fiangonana ity noho ny amin'ny fahasoavana zay raisitsika eto amin'ity fiangonana ity sy ny fahasoavana zay raisitsika isan'andro ny amin'ny toerana misy atsika any. Firifiry fa zany ny takian'Andriamanitra amintsika ny amezatsika azy ny voninahitra satria izy ny lohany eo amin'ny fiainantsika. Ary zao tsy vitany manome voninahitra akatsika fanapahan-kevitra androany akoatra n'le efa nilazaiko teo dia zao hoe fanoloran-tena nanaraka ny Tompo ilay jamba zany natao hoe vavaka manova zavatra
tsy miteny zany hoe le vavaka fotsiny na le olona fotsiny fa iza miara-miasa ao zany mba ho fanjakan'andriamanitra sady de eny aty-tany ho tanteraka zany raha ny sitrapon'andriamanitra no manjaka ao aminao ao amintsika nefa ny fanolorantena dia ilainy tompo zany satria misy olona hafa ao ryavako tsy mbola naheno ny tenin'andriamanitra misy olona hafa ao mila antsika io jamby io ane raha ohatra izy ka nidera dia nanolo tena dia nanaraka an' Jesosy dia voalaza ao amin'ny andiny ao faraparanao zay tena mahafinaritra be mahitsy ny teny hoe ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny maso izy ka nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra ny amin'ny asa ataontsika ryavana ny amin'ny zavatra iainantsika amin'ny fijoroantsika vavolombelona mo hideran'ny olona an'Andriamanitra ve zany satria fantany fa ao Andriamanitra miasa zany ny ilanantsika ryavana raha mandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika raha manao fiderana isika raha manolo tena isika dia mijoro vavolombelona isika ny olona nahita dia nahita hoe mahafinaritra zany tsara zany isaorana ny Andriamanitra ary zay natonga ny loha-hevitra hoe vavaka manova zavatra zay tsy azo ny saina maneritreritra fa ilay fanjakan'Andriamanitra mihitsy no midiny ety an-tany hiainantsika izany ary tsy ho antsika ihany fa ny olona rehetra zay tian'Andriamanitra hovonjena dia mba tsy handalo fotsiny amintsika tompoko izao herinandro masina zao ka tsarovy izany vavaka firaisantsika amin'Andriamanitra ny tenantsika ny fomba ampanaontsika etsika eo aminy ary ny fahafantarantsika azy dia iza marina kay ilay Andriamanitra izay fatia ka nanolotra ny ainy ambonjy iaravavaksika to Andriamanitra misaotra satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra be famindrampo ianao satria mbola tianao haeno ny filazantsara ny tompo ny resahanay nao taminay teo satria tsy mbola mitsara ianao mbola tia amboatra anay ianao ny angatahanay zay rehetra tsy ankasitrahana esory ary zay hitanao fa tsy anananay na tsy ampy aminay dia ampio zany Jesosy dia mangataka ampitomboy ny finoana satria ny finoana ho ianao dia fatokina ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita tsy miankina mipirofo na tsy mahita aza ny masonay dia mba ho tanteraka aminay ny teninao manao hoe sambatra kosa ianareo zay tsy nahita nefa nino dia diarainy mandrakizay narana mena voninahitra nasotra tompo amen. Tonga eo fotoana izay enona ny asan'ny fiangonantsika angatahana tompona
antsika indray amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro masina ity. Misaotra n'Andriamanitra isika mbola afaka manatanteraka izany ary misaotra ny SVK sy ny sampana fifoazana mitarika antsika sy mizara miafatra Andriamanitra ho antsika androany. Ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro efa hitantsika eo amin'ny fafana ny amin'ny rapitso dia ny sekoly lahady ny sampana tanora kristiana ary ny sampana tily no mandray anjara mitarika antsika ho amin'ny fampivavahana ary aorian'izay dia ny SLK sy ny sampana zava-maneno mialaka misy kosa dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary isika fiangonana no mandray anjara ao anatin'izay ny zoma dia misy ny antsapana iarahantsika amin'ny amafy ary ny alahady dia tsy adinontsika fa amin'ny folo no miditra ny fiangonana dia ny alatsinainy ny fitsangatsanganana any Val de l'Arc manomboka amin'ny 1:20 ora. Zay zany amin'ity herinandro ity dia izay no ambarantsika indray aloha dia mirary sahady herinandro masina ao anatin'ny fandinihan-tena sy miaraka amin'ny tompo isika tsirairay avy. Dia zotsika dia tonga eo amin'ny fotoanany vavaka fisaorana sy fangatana mbola hiary vavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo endreny hafaliany fonay manana anjara tokoa izay manana izao fotoana izao omenao anay ny toerana hafanay manatanteraka izany ankalalahana tsy manana contrainte omenao anay ny fotoana ary omenao anay ny fahasalamana apetraka ao am-ponay ny faniriana ny etaeta mba hanatrika izany fotoana izany misaotra fa tena fitiavana avy aminao no hahafahanay manana izany rehetrarehetra izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao, teny mamy, teny tena feno fitiavana fa tena tianao izay matoa mbola ampianarinao ny amin'ny vavaka te hifanerasera aminay ianao, te hifampiresaka aminay ianao ary tena tianao ny iainanay an'izany dia atoronao anay amin'ny fomba rehetra ahoana no ahatanterahanay anananay fifandraisana marina aminao. Misaotra tompo noho ny amin'izany rehetra izany. Ankehitriny koa nefa izahay ampianarinao koa izay ao anatin'ny vavaka angataka aminao, angataka aminao, mangataka aminao izay mametraka fiaino am-pelatananao ny toy ny herinandro masina ho tiavinay ireo sampana rehetra izay mbola andray anjara anatanteraka ny izany fotoana izany. Ianao hitaridalana azy ireo tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina tompo mba ahafahany manatontosa izany mba ho voninahitra ao. Ny olonao tsirairay avy ihany koa ny fiangonana manontolo hanomana ny fomam-panahinay ianao ahafahanay miatrika izany mba tsy fotoana mandalo fotsiny aminay izany fotoana izany fa tena fotoana ho ararotinay anavaozanay isan'andro ny fanorantenanay aminao ary amelombelomana koa ny fanahinay. Dia mametraka eo aminao ihany koa izahay ny amin'ny Paska izay tena fotoana lehibe eo amin'ny fiainanay kristianina noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay efa niaritra ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty mba handraisanay fiainana tonganay koa ho mpandresy tahaka azy. Dia ho vanim-potoana tena iravoravonay tokoa izany mba hankalazana ianao Andriamanitra ny amin'ny nanomezanao anay izany zanakao izany satria izany no nandraisanay fiainana eo aminao. Dia mametraka matsiaro manokana izay ireo
mandalo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ianao nijery azy tsara iavy any amin'ny toerana misy azy any tompo. Ianao ampahery azy ireo mandrakariva. Ianao ikasika ny loharanon-aretina ka anasitrana azy ireo. Tsy ny fahasitrana ny nofo ihany no angatanay aminao, fa ny fanasitrananao azy manontolo tena vatana fanahy. Dia mba hay hiankin-doha tanteraka aminao izy ireo tompo, na manahoana mety ho fisehon'ny aretina eo amin'ny nofony. Mametraka aminao koa zahay ireo mety hidonam-pahoriana amin'izao fotoana izao. Ianao no ampahery azy ireo mandrakariva. Dia ilay fanahinao mpampionina no ampionina azy ireo. Ianao ampitraka ao anatin'ny fahoriana. Dia aza vela hitanondrika ao anatin'izany fahoriana izany izy ireo, fa anana fanantenana ary amerina indray ny fifaliana ao anatiny ianao. Tsaronay ireo izay manana fahasahiranana amin'ny ara-taratasy. Ianao tompo mahafantatra izany. Ianao kosa nefa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Ianao no andamina ny fiainan'izy ireo ny amin'izany taratasy izay mety ilainy mba hahafahany miaina tahaka ny olona rehetra ihany koa. Dia tsaronay ny firenena, ao ny firenena izay niavianay. Ianao tompo hijery izany firenena izany. Fantatrao ny zavatra lalovan'ny firenena, nefa koa ianao miteny aminay mba hivavaka mandrakariva ho an'ny firenenay. Dia mahatsiaro izany izahay tompo, mangataka ny famindram-ponao ho an'ny firenenay. Ho an'ireo vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fahasairanana lalina. Mangataka koa izay ho an'ireo mpitondra, mamindrafo tompo ary tolory fahendrena izy ireo. Tsy adinonay ity firenena izay mandray anay ity, dia mivavaka izahay ho an'izao firenena izao. Misaotra anao izay mbola afaka mivelona sy miaina eto, manana tombony manokana izay tompo, afaka miaina eto ary fantatra izany. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra, mivavaka izay ho an'ireo vahoaka rehetra izay miaina eto, mba hitoetra eto ihany koa ny fiadanana. Dia ireo firenena maneran-tany mandalo ady, hitanao izany tompo, tsy sitraka ao ny ady fa ditry ny fonay olombelona izany. Mangataka izahay mba hitondra ny fandriam-pahalemana ianao. Mangataka izahay ho an'ireo olona izay mandalo ady mafy ao anatin'izany, izay tsy manan-tsafidy fa miaritra ny zavatra rehetra. Ampahereza izy ireo tompo ary arovy hatrany hatrany. Dia ny programan'ny fiangonana manontolo mbola apetraka feno am-pelatananao be dia be izy ireny, dia apetraka eo aminao izany. Dia ianao ny tary damina mandrakariva. Ny vavaka kosa tompo, ho akambanay amin'ny vavaka izay nampianarinao anay manao hoe: ranay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anasaza ao anay, ary omela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafanay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra an'Andriamanitra isika fatateraka somatsara izao fanompoam-pivavahana natao androany. Milohany andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo mpitsanganana ny laharakira FFTM 20 sy 50. Miara-mitsangana.
Hitateraka amintsika ny nitrodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.